Fomba fijerena zany dia tsotra hoe izay moa zany a le mitako foana ny roy le mitako foana hoe ilaina zany misin'ny fifanankiroza-kevitra eo amin'ny ampilafy rehetrarehetra zany satria zavatra tsara tsindriana dia reto avy raha iny fanamarin'ny aseseny zany amin'ny ankapobeny zany azo be dia be zany hevitra ny roy tafiditra zany fa na zany na tsy zany a misy lesoka be dia be zay tokony mbola jerevina akaiky miaraka zany fa tsika maso fitenatena eo mitondra tsara zany anisan'ny lesoka tamin'izy iny a ny famerana ny vola ampiasaina amin'ny fampirezan-kevitra zany vola faranambony tokony ferana zany anisany tsy mipetraka zany ina nefa anisan'ny mahatonga tsy fampitoviana zoa ny tanjaka rehetrarehetra tahaka izay ihany koa zany a ny mangarara eo amin'ny fampidirana sy fampiasana ny vola eo amin'ny fampirezan-kevitra sy ny fanasaziana zany raha misy zany a ny tsy fanajana lalàna zany na fampiasana volam-baloto sy ny sisa zany a tsy entitra zany a lalàna mikasika an'ireny ka tokony mbola amafisina be kokoa zany a ahafana miaro ny fadiovan'ny fampiasana vola eo amin'ny fampirezan-kevitra io zany ny tsampy amin'iny koa ny zon'ny olona manana fahasembanana zany zay tena tsy zara misy resaka anatiny zany dia ny aseseko zany a tamin'ny namoaka ny fanamarinana ataony zany a miainga tamin'ny lalàna zay natolotra azy fotsiny tamin'ny lalàna natolotra azy eo a dia tsy misy a ny fanotrana lalàna mikasika ny fampirezan-kevitra eo fotoana iny koa zany tokony mbola trina amin'ny lalàna ary tsy misy afa-tsy misy fifanankarozana fifanankarozan-kevitra miaraka amin'ny ampilafy kely rehetra zay misy samiasa mikasika ny fividianana ihany mafana zany miaraka manapaka sy mametraka zany dia zany mba hisiany fividianana milamina sy mikasika daty ireny toninandro anankitelo navoaka nyseniny ireny zany a raha ny fomba fijerena zany dia tsotra ihany le volana aogositra aloha zany aingana loatra iny raha am'izao zany a tokony mena fotoana zany a ny rehetra mba hisiany filaminan-tsaina hisiany fahatonina tsara zany a zay fitenambolotsa fividianana na ny mpanaramaso ny fividianana na ny mpanao politika satsokatra zay rehetra kandida zany a mitorotoroto be ihany zany no volana aogositra io a dia aloha mba tsy miditra amin'ny daty iny angamba mba fahanrehetra zany a miomana tsara zany ny malagasy rehetra vonona tsara zany hiatrana fividianana ny anay a ny anay atomboy a ny tsiraka zany dia lalam-panirenana ihany zany mbajaina zareo zany a midaty ny volana novembre ihany a novembre zany raha sy diso a iny ihany zany mbajaina fa mbola feno tsara ny fitena fa tsika manajaka ny fotoana zany aozao zany fa ny zava-dehibe fotsiny a alohan'izay a tokony jerevana daholo hoe ina daholo a ny fepetra na fomba fiasa ahafana miantoka ny rehetra fa ny fandaminana ny fikarakarana ny fividianana dia azo antoka tsy mampisarasara ny andanina ny kilana